Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao politika eto Madagasikara ny hoe ny fitondrana malagasy sy ny raha mandrika moa misy ifandraisany ve sa fifandrifian-javatra fotsiny ihany. Raha tsy aivina mantsy ny tranganisy teto Madagasikara dia rehefa tsy miakatra eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny raha mandrika ny mpitondra dia mazana ny hetsika ataon'izy ireo no ahitana raha mandrika na mifanojo fotoana amin'ny hetsika ataon'izy ireo dia misy raha mandrika hatrany. Raha tsy aivina dia tamin'ny 5 Janoary 2024 raha nanao fianarana teo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ny filoha Hery Rajaonarivampianina dia nisy bomba vita tanana nipoaka teo Anosy ka nisina raha mandrika. Ny 2 Janoary 2024 raha nanao fianarana ny filoha Rajoelina teo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ny arin'iny dia nianjera ny vatobe teny Ampamarinana ka nisina raha mandrika. Ny 4 Jona 2024 dia nisy bomba nipoaka teo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina nandritra ny fotoana nankalazana ny fety ny fahaleovantena ka nisina raha mandrika. Ny 4 Jona 2024 vokatry ny fifandrosehana nisy teo amin'ny vavahadin'ny kianja ben'ny Mahamasina dia ampolony mahery ireo namoany ainy. Raha tanisaina ny daty izay niakarana mpitondra nisina raha mandrika teo amin'ny fitondrana dia efa hatrany amin'ny taona 2017 izany. Ny 12 Mey 2017 izay fotoana nahamainy ny lapan'ny tanàna teo Analakely. Ny 10 Aogositra 2017 izay hetsika nataon'ny hery velona teto Madagasikara. Ary koa ny krizy ny taona 2020 ary farany ny datin'ny 7 Febroary 2020 izay nitondrana vahoaka tsy manan-tsiny teny amin'ny faritra Arovana ka nisina faty olona maro.